Na dia sokajinao ankizy sahira naza no be azy ny eo anivon'ny CFP Marie Auxiliatrice eny Ivato iny dia tsara nivokatra ho azy ireo satria dia anjatony ireo mpianatra navoaka tamin'ny fomba ofisialy rehefa avy nanaraka fihofanana nandritra ny roa taona. Mpianatra mahery 710 avy amin'ny sekoly mpitaiza zaza sahirana CFP Marie Auxiliatrice eny Ivato no navoaka tamin'ny fomba ofisialy nanaraka fampiofanana nandritra ny roa taona mikasika ny fitantanana ny zaitra ny fandrahoana ny fanaovana taovolo sy ireo maro samihafa tsy voatanisy izy ireo. Ankizy feno 5 taona ny voakasika io ho fiofanana io. Ny fanampianareo tanora amin'ny fivoarana eo amin'ny fiainany ny tena tanjon'ny sekoly. Misendra olana nefa ankehitriny ny sekoly taorian'ny krizy politika nisy teto amin'ny firenena satria hivitsy amin'ireo orinasa no mandray mpiasa toy ny navoakan'ny sekoly. Ny olana sedraina aloha ny amin'izao dia efa avitsin'ny entreprise efa na dia ny aty Ivato manodidina arany dia efa mikatona daholo na dia ireny zone franche ireny arany dia izay zany olana sedrainay amin'izao. Amin'ny eritreritra izany dia hoe mba hiangaviana zany fitondram-panjakana mba hanokatra an'ireo orinasa mikatonareo hanampy an'zareo moa zany satria be da be ny ankizy zany mivoaka amin'izao tsisy asa dia manjary mahatonga ny ankizy mivary lavo na mandeha mangarigary paosy tsy karazan'ireny. Nanamarika ny fotoana ny fizarana mari-pakasitrahana ny hetsika ara-kolontsaina toy ny filatrona nataon'ireo mpianatra ary ny fampahafantarana ny vokatra no vokarin'ireo mpianatra nandritra ny fiofanana izay notanterahany. Mahery ny 12 taona no nijoroan'ny sekoly teto Madagasikara izay efa mitoby ao Fianaratsoa, Mahajanga, Antsirabe ary Mananjary.